Zava-dehibe ny fisian'ny fiarah-miasa eo amin'ny tompon'andraikitra isan'ambaratongany sy ny olom-pirenena isan-tsokajiny eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Mitananjara toerana lehibe araka izany ireo voameran'ny fandriam-pahalemana toy ny eo anivon'ny distrika faharoa. Ny sabotsy lasa teo dia nisy ny fiofanana nomena ireo voameran'ny fandriam-pahalemana avy eo anivon'ny distrika n'Antananarivo faharoa teny Ampasanimalo ka 80 ny isan'ireo nahazo fiofanana avy eo anivon'ny Fokontany Antanimora, Antsahabe, Tsiadana ary Manakambahiny. Voalohany indrindra aloha dia ny fahatsapana fa lahara-pahamehana ny resaka fandriam-pahalemana amin'ny fiainan'ny vahoaka. Dia ny fahatsapanan'izay dia misy fiaraha-miasa izay ekentsika rehetra fa ilaina ny fiaraha-mientana ny fanoloran-tanana amin'ny asa amin'ny resaka fandriam-pahalemana izay. Dia misy an'ireo voameran'ny fandriam-pahalemana izay nanolotena hanampy ny mpiara-miombon'antoka amin'ilay fampanjakana ny fandriam-pahalemana izay. Dia izy ireo zany nanolotanana dia ny fanjakana koa mandray an-tanana an'izy ireo dia mampiofana an'izy ireo amin'ny hoe inona moa ny anjara andraikitra an'izy ireo ny asa sahany amin'izay resaka fandriam-pahalemana izay. Dia ao anatin'izany moa ny fanajana n'ilay didy fanjakana laharana 94 608 dia tsy maintsy manaja ny didy mpanjakana io ny asa izay andraiketan'izy ireo amin'ny fanatanterahana ny asany. Anisan'ny politika ampiarina ny fisian'ny police de proximité. Io moa zay zao io manatanteraka ny bekony avy amin'ny lehibe amin'ny hoe politika ny polisa firenena, polisa manatona vahoaka, police de proximité. Ka anisan'izany io dia zay mandeha manatona ny vahoaka miara-miasa amin'ny voamerany fandriam-pahalemana Fokotany satria iantsika malala Fokotany malala voamerany fandriam-pahalemana malala dia vahoaka rehetrarehetra izay misy ao Fokotany. Ka na resaka fisafoana io amin'ny alina dia misy fandaran'asa fandaram-potoana izay ataony Fokotany izay mety amin'ny Fokotany dia mampandrea ny komisaria izy dia anjaranay makafepetra amin'ny fanamafisana ny fisafoana izay ataony Fokotany miaraka amin'ny voamerany fandriam-pahalemana izay misy ao amin'ny Fokotany. Anisan'ny tena ilaina ireo voameran'ny fandriam-pahalemana raha ny fantatra ny fanomezana vaovao maro-potitra ny tompon'andraikitra. Notsahivon'ny presidan'ny Fokontany Tsiadana ny zava-nisy tato anaty 3 volana farany. Ny zany dia hitahitan'ny Fokotany hatramin'izay mba isiany fampiofanana ny voameran'ny fandriam-pahalemana tahaka izao satria raha antsika mahafantatra fa tsy nilamina ihany koa ny tany ary tato anatin'ny 3 volana farany ary fa adiniko foana ny manindry an'izay dia maro ireo gadra vao nivoaka izay nahazo amnistia izay no adiniko ny teny tamin'ny voalohany dia ireo izay nampitombo teraka indray mandeha indray olana kely ho an'ny fiarahamonina ato anatin'ny departany faharoa. Zava-dehibe ny fisian'ny fiofanana tahaka izao ho an'ireo voameran'ny fandriam-pahalemana. Ny tombotsoa voalohany zany azonay tamin'ny fiofanana dia ny tombotsoa alalanay be petsaka kokoa zany ny asa ataonay eny anivon'ny Fokotany iny amin'ny mahavoameran'ny fandriam-pahalemana. Dia fantatsay ilay izy toa hoe mitombo zany ilay tsaiky fa isin'ilay fiofanana. Samy nahazo badra avokoa moa ireo izay nanaraka ny fiofanana. Marihana fa fiantomboana ihany ny fampiofanana izay nitanterahana ny sabotsy lasa teo fa mbola isy ny fiofanana ho an'ireo voameran'ny fandriam-pahalemana avy amin'ny Fokotany hafa mandrafitra ny distrika n'Antananarivo faharoa. Mitotaly 750 moa ireo izay nahazo ny fiofanana mba tena ho lasa mpiara-miombon'antoka amin'ny fampanjakana ny filaminana sy fandriam-pahalemana amin'ny mponina.